Mbola eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany fa eny amin'ny faritra Atsimondrano iny tanterahana androany ny lalao famaranana teo amin'ny tournoi Bertin teny amin'ny faritra Atsimondrano iny izany ka ny ekipan'ny Belandra no voaositra ho tompon-daka rehefa nandresy ny ekipan'ny Savanna Akadivory tamin'ny isa 2-0. Ny ekipan'ny Belandra miakanjo maitso no voaositra ho tompon-daka tamin'ny lalao famaranana tournoi Bertin Atsimondrano natao teny amin'ny kianjana Akadivory Fokotany Mahalao Komina Ampanefy androany tolakandro. Tamin'ny satokana 2-0 no narisian'izy ireo ny ekipan'ny Savanna Akadivory. Ny patany larina fahatelo kosa ny ekipan'ny FC Barcelona rehefa nandavy ny ekipan'ny Pro mitambatra taorian'ny fandakanana Tiroby 3-2. Samy notoloran'ny groupe Bertin mpikarakara ny hetsika fanohanana ny tanora Atsimondrano loka avokoa moa ireto ekipa efatra voalohany reto. Ankoatr'izay dia notoloran'izy ireo tafy fanitso ihany koa ny EPP ao an-toerana. Torak'izany ihany koa ny Fokotany izay nahazo loko anatsarana ny birao. Teo Pamaranana ny lanona Pamaranana dia nilaza ai Bertin Andriamengo fa isy ny fifantenana ny ekipa voafatina Atsimondrano. Izany natao dia mba ho fanomezan-tanana hatrany ireo mpity fanatanjahantena eny Atsimondrano. Ny zavatra ho tanjona dia andao isika hanomboka hijery ny tanorantsika dia anangana an'ilay sélection Atsimondrano amin'ny lafiny senior zany mba hoentsika mampandrosa ny faritra Atsimondrano. Zay ny saika adingo teo fa tena zava-dehibe zay ho anareo mpilalao tsy hoe ho anareo mpanao finalin'ireo ihany fa ho an'izay joueur hita fa resy lahatry zay amin'ny fitondran-tena amin'ny fahaizana dia ho jerentsika ireny ankizy ireny dia hatsangatsika ny sélection Atsimondrano dia ahafahantsika mampisondrotra an'ireny tanora